Ravana malala voninahitra ho an'Andriamanitra. Izao tsika dia hanao vavaka fisaorana. Ny havantsika anankiray Stefania Nalisoa dia nahazo valimbavaka. Vavaka nentina teto amin'ity fandarana ity. Vavaka natao tamin'ny pejy ny radio Azisy dia ankehitriny izy mba te hanandratra fisaorana manokana miaraka amintsika rehetra satria nandray valimbavaka tamin'izany antombavaka izay nentintsika mibavaka teto izany. Ndao hiaraka hisaotra, hiaraka hanatrika an'Andriamanitra miaraka amin'io havantsika io isika. Vavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanana anay. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra mpiaino vavaka. Ka dia indro izany izao ny zanakao nentina mibavaka teto amin'ny ity radio Azisy ity dia io ary izany fa dia nasehonao ny hery Andriamanitra anao. Faly izahay, faly ny rehetra izay mifampikasoka aminy. Andriamanitra matoky izahay fa rehefa novalianao ny vavaka dia mitombo mihoatra lavitra noho ny tany aloha ny fanoloran-tenanay. Dia mba izany anie no tanterahanao amin'ny Stefania. Ingany Andriamanitra mba hanompo anao mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra izy satria tsapany fa tena tia azy ianao ary namindra fo taminy. Ka dia izay rehetra izay manaraka an'izao vavaka izao ihany koa Andriamanitra mba hifindra aminay ihany koa anie izany fifaliana sy hafanampo izany dia mba ho tena hanolo-tena ho anao ihany koa izahay amin'ny andro sisa rehetra izay iainanay satria fantatray fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao, Andriamanitra mamindra fo ary Andriamanitra miaino ny vavaka izay ataonay any an-danitra any. Izahay kosa ampio izay mba ho tena isan'ireo izay manana fiainam-bavaka satria fantatray fa ianao dia Andriamanitra mpiaino vavaka. Izany vavaka izany dia tononona isangatanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen.